Rita Karamtoy eto amin'ny Radio Plus. Radio Plus manolotra ho anao mandritra ty herinandro ty. Anjara masoandro. Dia ampeny ny ajarandria manalmanana. Na enonao ny feony. Saripitsy tela, ravaka antsan'ny ony. Priskarakotoarmanana, Lydia Arlala. Niaraka tamin'ny Ramseta Tanta sy Ihajarandria. Nandray feo. Priskarakotoarmanana. Nandrindra sy nanantontosa. Ihajarandria. Fahatelo. Tsy mety zany ry feno a. Dia azo vavabe amin'ny madama indray nga ianao. Ka ozy ny teny Ramseo hoe surprise nge ho izany ataony amintsika izany reneny. Tsy miraharaha an'izany ahe. Tsy ilaiko mandeha any ianao fa miara-mijanona amiketo. Raha manontany Ramseo dia atao hoe mbola be raharaha hoe zay. Fa inona koa moa nefa ny antony resahandry tamin'ny Ramseo teo e. Ka izy ngelineny nanantona anahy fa tsy hoe za kory ny teresaka aminy. Sady tsy hitako koa izay olanareo amin'izany. Fa tsy fantatrindry moa ny toetran'le madamo vony io ry feno. Ary efa lehibe koa ngendry tokony hatsapan'izany e. Tsy tokony ho janona ry zazakely foana. Ka inona ary izany no teneniko rehefa miantso antsika eo Ramseo? Efa milaza aminao aho hoe ataovy hoe be raharaha zay androany. Indray ary. Dia mandehana horony ny lamba rehetra ao ambadika fa mbola hipasoka indray ary efa avy eo. Malala. Mba miakanjo maivamaivanao aho fa mafana loatra reto ka. Sady tsy tiako raha retiny no entiko mivoaka any. Fa andeha voakaiza amin'ity andro sabotsy maraina koa ianao? Misy zavatra kely ho jerentsika izay ery an-tanina reniny ery. Ianao koa nge miaraka aminay. Miaraka aminay? Izavy zany? Ka izy mianaka rea. Inona? Zaniko, mba tiako entina hivoaka kely ihany ry zareo na dia hiandry ao anaty fiara fotsiny ary mandra-pijerentsika an'ilay izy. Samia. Dia tena ilaina ve ny fitondrana zareo any nefa? Za zao mba nieritreritra hoe weekend ny andro dia mba ho antsika sy ianao rery. Zay. Hitondra an'izao korotan'olona rehetrarehetra izao. Mpiasantsika ngeo ary eo fa tsy fianakaviantsika e. Dia maninona nefa e? Tsy misy tokony hoe anala-baraka anao akory eo. Toko mba manana akanjo matiodio azo anaovany ihany izy mianaka. Sady misy zavatra kely nampanantenaiko an'ny feno koa e. Zany e, rehefa any vao meko azy. Za iaro ale efa nahiko. Efa voaresy lahatra tany ty samty raha zao firesan'izao. Andraso ary. Fa ino ty mandrevindrevi tapiko ty e? Omeo ary eo akanjo reo dia andao andeha sao dia ho taraiky eny amboteazy aty indray. Zary samy tsy mitondra an'izany a. Zaza matitra tsy mahalala fomba sady mpanday anginy. Fa nisy inona? Ka mandehana ngeo an-dakozia raha tsy mino ianao e? Maninona? Simba le robinet vao napetaka tao. Rano mandrika eraky ny trano hatrany amin'ny salon. Nefa ne dia robinet vao namboarina ohatrin'ny io e. Amin'izay izy ianao anontaniako. Lazay mifatsiziny nanao an'io nefa tsy misy olona afa-tsy zareo miditra ato. Le reniny moa zany amin'io dia mbola miaro azy foana. Fa oviny zany ry vony a? Ohatrany tsy nahino an'izany a? Ka vao tamin'ny marina be zany e. Hatramin'ny tapiako ao simba. Nefa mba katohako tsara taretany amin'olona iny. Za aloha dia tsy anaiko mora amin'izao fa teneniko anao e. Fa ahoana e? Asaiko dioviny sy amboariny daholo izay nysimbany tao. Esoriko amin'ny karama fa za tsy miasa saina.
ratsy banky ako. Ary naninona tsy niteny an'izany tamiko koa ianao ka Ka elange mbola sahirina tamin'ny asan'lahy Zany koa ve de hitako tantarana sak'izay metsika zao. Ka aleo reo entina ry zareo de rehefa tonga tsika de ataony zany Ishi. Tsika nge tafaverina amin'ny telo any farafatarany. Antsika misakafo atoandro. Tsy manaiky an'izany Tsy maintsy ataondry zareo zay avy tananandreo androany. Ary tsy amelako mihitsy moa zany raha tsy vita. Mba mampalelo anako ny zavatra simbasimba fotsiny amin'izao Tokony saziana mihitsy ary izy rehefa manao ny tsy mety ohatr'izao. Bon, eny re. Ijeran'izany aloha de tonga de miandry ao anaty fiara. Aza hely ianao Tsy ela ka, anao lokomena fotsiny de ho avy. Mbola ho aiza ny nanaovako anareo mianaka Andeha hivoaka zay fa say vao miverina zay mitady anay eo raha Marta. Eny tompoko fa voaray. De mba amboary kely ho zavatra nataony zanaka ao an-dakozia makany amin'ny salon eo zafady. Tsy dia hitany io tsony rehefa miverina eo Mazava angamba zay. Eny tompoko. Tena tsy nanao an'io zariny eny marina nge zany Ianao ngery feno niditra tato farany. De tsy ianao ahoana ka. Sady jerenge efa simba tanteraka ty de ahoana io zao. Ka zaho ary neny tsy nanao an'io zany sady tsy nikitika teo mihitsiny tena hitan'Andriamanitra nge zany neny Ka angatra zany ny teo. Sa ve de sa andainga aminao ary. Oviana zany za zao nefa nandainga tamin'eny ka. Ohatra mahalasa saina ihany zao Hatramin'izay io tsy naninonako zao vao simba tampoka teo. Tsy misy akoatranay mianaka ihany nefa zao no miditra ato. Misy zavatra hafa kosa angamba ambadika zao ka. Fa inona samy ny antony hitondranao anaty Mino mantsy fa misy antony zao. Ny tena antony aloha misy roa Ny voalohany mba te hizarany hafaliko aminao amin'izao porofom-pitiavanao menao azy ao. De nitondranao ny zanatsika ao ekipinao zany. Andray sambatra be misaotra kisa samy malalaka madika ianao ana fa oreny fitaratra ho an'ny zanatsika. Faharoa nanoana mifoky loatra ny resaka ny fanaovako tamin'ny feno. Nieritreritra hoe mba hoentina mivoaka aty ivelany aty izy mba ahafantatra ny tontolo aty. Raha tsy diso mantsy de mbola tsy nivoaka ny vavahady io mihitsy ny zaza iny hatramin'izay. Nefa raha ny fijeriko azy zaza mety ho lasa lavitra ihany izy iny. Samy tsy hoe tsy fitiavako anazy akory fa za mahita hoe mety tsara velatsy fotsiny izy rehefa eo masonao. Fa ahoana? Ka jereo amin'ireny zavatra nataony tamin'ny maraindreniko. Mbola betsaka range ny zavatra ataony eo fa za fotsiny no mandefitra indraindray Leo ka. Mampalahelo indray zaniko. Za efa nieritreritra hoe vonona niantoka ny fianarany ary angalako mpampianatra mitokana ao an-trano mihitsy izy de ataoko izay hatafita azy. Diso ianao ry Samy Fa ahoana Za rehefa resaka aminao mihitsy hoe manina raha tsofinarana amin'izay izy mianaka de alefa andeha. Efa ela ihany koa ne izay ny raha natao izay Mety efa manitatra hevitra hafa indray zareo amin'izao. Indrindra moa fa ty Marta ty. Ka horoahana hiala tao ve zany ry zareo raha araka ny teninao Ko maninona moa? Mpampiasa azy angetsika afaka manolo piasy tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny condition atsika ny zavatra ataony. Be dia be ho ano mitady asa de soloana hafa indray. De ho aiza moa zany ry zareo ry vony. Ianao nge mahafantatra tsara ny antony nandraisantsika ny Marta tamin'ireny Ary efa ny fanarahana tamin'izany fa
mijanona ao amintsika foana izy satria tsy misy fianakaviana afaka ampiatrano azy. Shita didiko tsara daholo re zany fa miova manaraka ny situation koa io. Toko ngamba fa fotoana n'izao mbola mila dinia zany vony rehefa ny an-trano hitantsika eo. Marina zany sady aleo tsisy mbaina amin'izany resaka izany ty sakafo tsara be raha tsika ty sa hoanao zay lahy. Eny ary. Ohatran'izao foana ve zany ny ainatsika ato na zavatra tsy natao ary dia tsy maintsy akena no nitoetra ratsy zaka tao madamo Vony. Sao dia mba efa tsy raro nitsondro neny ka feno ekeo aloha rereto fa any andro ray tsy maintsy mbola hitantsika ny anjara masoandrotsika indrindra moa fa rehefa ivoaka ny marina fa marinina ary neny. Izako tena lasalasa ny vavako saika voalazako ny tsy tokony ho teneniko. Ontsa loatra amin'ilay zanako dia saika hiteniteny foana andrasa aloha mody ahodina aingana ny resaka ka ny marina momba ny fiainana rery feno mbola tsy mbadika io indray androany ary ho tafiditsika fa tsy efa 10 taona mahery ve zay ry neny ny retana n'izany tato manina raha andao hiala tato amin'izay dia hanorona fiainana hafa ny ivelany amintsika tena efa manomboka tsy zaka tsony kosa ka. Maherezany zanako aza milofika mpandehanana ohatr'izao ianao manome toky anao fa tsy maintsy ahita vahaolana. Dia amoron'inona indray hono zany ianao ty Ramatoa Marta samy hevitra na hodondro mbelona ohatranareo dia anaiko fetsena kana-19 amin'ny Ramose indray. Azafady madama fa resaka hafa mihitsy angeny resahana eto fa tsy misy idiran'izany miala tsiny raha nanohana anao. Tsisy esako saina amin'izany efa fantatro ingeny tanjonao ary tadiova mbola za ihany koa mamelonareo ato vao misakafonareo. Fantatra inge zany madamy ary efa miazaka manao izay mahafapo anareo mivady izay isan'andro. Mangina ry le kala feno kely tya zaza mba valivalindry efa miteny foana sa mbola mila darakako fafandray vao anakombona an'io vava mipetsopetsony io. Kare madamo Vony ka mandreraka izy Ramatoa ty dia vonoinao foana re zanako io ka rehefa tsy mahay manakatona ny vavany izy Ramatoa ty dia zany manakatona azy mandrakizay ary lasa diovy io pisiny io fa tsy lozana mitango lalitra fotsiny eo. Rehefa vita zay dia ahoro miadana ny entanareo fa rehefa tonga Ramose dia omeko hatramin'ny ariary ambiny ny karamanareo dia lasinareo. Pareraka re zay madama. Tsy rarahako efa hatramin'ny maraina nge zao zay tsy mipetraka mihitsy sady tsy aleo ve rehefa mba avy misakafo ataonay zany inona mbola tsy nitelina akory nge na dia rano azy ty zanako ty nefa efa amiray sasany zao. Tsisy mihinan-kanina zany eo raha tsy omby vita za ilomandry efa kelikely angakaingana fa azy lozana mivandravandra fotsiny eo zany ny ainako te anao maninona nefa raha tonga dia mandeha fotsiny efa anaovana an'izao rehetrarehetra zao mbola mifikitra ato ihany tsy maintsy ataoko raha ngazy andresendahatra ny samby raha vao tonga eo izy le kala ratsy tarety efa mitombo saina sy vatana ihany. Marta moa ohatra manomboka mafimafy loha zany. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe anjara masoandro. dia ampeny ny ajarandriamanalmanana. na enonao ny feony Saripitsy tela ravaka antsan'ny ony Priskara Kotoarmanana Lydia Arlala niaraka tamin'ny Ramose Tatanta sy Iajarandria. nandray feo Priskara Kotoarmanana nandrindra sy nanantontosa Iajarandria.
daholo itoy.